amin'ny fofeny fifaliana ombapitiavana indray no iarabanantsika rehetra am'izao takariva iarahantsika atao anatin'ity antsan-kira piderana isaky ny fanombohan'ny sabata ity. Am'ty androany ity dia iaraka amin'ny chorale la voix de l'archange isika, ary chorale zay mitory sy milaza ny famonjeny Kristy ho an'izao tontolo zao mihitsy. Chorale zay mijoro manaparitaka ny fitiavan'Andriamanitra an'izao planeta tany sy ny voary ao anatin'izao, indrindra isika zanak'olombelona, ka nanolorany mihitsy ny zany latokana mba hamonjena antsika zanak'olombelona. Chorale ihany koa zay mideran'Andriamanitra no ny hatsarany sy ny fitiavany. Koa fifaliana ho antsika miaraka amin'izany chorale la voix de l'archange zany am'izao takariva izao. Fa mialohan'izany rehetra zany nefany de andeha handray ny baiboly isika ka hamaky zay voasoratra ao amin'ny Salamo 170 ka ny 9. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny vavako ho feno ny fiderananao sy ny fankalazananao mandrakariva. Izany teny zany dia nosoratan'i Davida mpanjaka: ho feno fiderananao vavako, ho feno fankalazananao mandrakariva. Fa maninony Davida mpanjaka no mahateny izany? Izao no voasoratra eo amin'ny 5, eo amin'ny 5 amin'ny Salamo 170 ihany, de izao no voasoratra: fa ianao ny fanantenako Jehovah Tompo, ry tokiko hatry ny fony mbola tanora. Hay Davida mpanjaka dia nahatsapa mihitsy fa io Andriamanitra ny tokony hatramin'ny fahatanorany mandra-pahatonga an'izao fa mpanjaka eo amin'ny toeran'ny fiandrianana izao. Ary de izany na tonga azy hoe ho feno fiderananao vavako, feno fankalazananao mandrakariva ny fiainako. Maninona moa raha andeha hanao tahaka izany mihitsy sika? Andeha mba ho tsarotsika ireo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa teo amin'ny fiainantsika, mba hafeno fideranany vavantsika, hafeno fankalazan'Andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika. Tokony ataontsika tokoa izany satria tia antsika alohan'Andriamanitra. Tsy misy atahorantsika amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadonantsika ny tantan'Andriamanitra fiainantsika tamin'ny lasa. Ary raha mahatsapa an'izany isika de izao ny voalaza eo amin'ny 7:40 Davida mpanjaka ihany no miteny: fa izao kosa dia anantena mandrakariva ary tombo lalandava ny fiderako anao. Zany mihitsy ny fiainana kristianina. Mahatsapa ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa de midera azy ankehitriny ary tsy matahotra ny amin'ny ho avy, fa hitombo aza ny fiderana azy amin'ny ho avy. Andeha amin'ity androany ity hiderin'Andriamanitra isika no misoa nataony tamintsika teo amin'ny fiainantsika, na eo aza ny zavatra tsy amin'izao fiainana izao, hidera azy iaraka amin'ny la voix de l'archange ao anatin'ny retoera zay ny fanotenana ireto. Dahoary.
Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako ary mahafantatra ny ataoko eny lavitreny voadinika ao ny toetra na mandeha aho na mandry eny tsy misy miafina aminao izao rehetra zao tantany ny fiainanay toa hiaraka aminao
misaotran'andriamanitra isika de raina mandrakariva ny anarany asandratra mandrakariva izany voninainy zany satria tena mendrika azy zany ny tantanany fiainantsika izy mbola natoy izao atsika izy am'izao fotoana izao ary mbola azotsika antokisana amin'ny ho avy rehetra ko ny andeha hiantoraka eo aminy andeha hiaraka amin'ny hatoky azy misaotra ny voix de l'archange koa nitarika antsika tamin'ireny hira izay feno fahatokisana an'andriamanitra ireny hampaherin'ny tsirary avy amintsika ny ireny mandritry ny lalina zay vakitsika eto am'izao fiainana izao indrindra ao anatin'izao valana retiny izao engany eka samy voarin'andriamanitra eo ambany elantsika tsirehetra de samito en'andriamanitra ry tompoko ary mametraka veloma amintsika indray amin'ny heriny an'io toy izao raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoko